raha ny fety sy ny lanonana ny vahinina saina teny amin'ny lampa-panjakana ny avoloha teny tsy toy izay kosa nefa nisy teny an-tanina renina teny ny fanindran-dalana tao anatin'izany lanonana izany moa ny fihetsiketsehana manohitra ity lanonam-be ny tanterahana teny avoloha ity ny Wake Up Madagasikara indray teto no tompo marika tao anatin'ny fikarakarana ny hetsika maro samihafa ny fihetsiketsehana nataon'izy ireo teny an-tanina renina teny ho fanoherana ny fandaniam-bola nataon'ny fitondram-panjakana malagasy androany mandritra ny fifampiarabana tratran'ny teny avoloha dia nanao hetsika ny fikambanana Wake Up Madagasikara tetsy an-tanina renina ka tamin'ny alalan'ny fandaharana lovia foana tsy misy na inona na inona no nanehoan'izy ireo ny tsy fakasitrahana izany ny baribary ihany koa ny sora-baventy milaza fa sahirana sady noana ny vahoaka ka tsy tokony hanao fandaniana miompampana tahaka izao fanoherana ny fandaniam-bola miompampana hetsika androany sambolika satria fantatrareo hoe tsy ty valo janoary iny avy ihany fandaniam-bola tsy mendrika sy mihoatra ny fetra zany izay apetraky ny zadony fanjakana fa fanairana fotsiny izy misy fotoana mila manery-kibo tsika manery fe-kibo dia tsy izahay vahoaka ihany tsy isika olom-pirenena reny ihany tokony hanao an'izany fa tokony miara-manao an'izany daholo satria tsy ezaka ataontsika rery iza fa ezaka miaraka atao ny fanjakana hetsika fanairana ho an'ny mpitondra fanjakana no tanterahana androany raha nambarandreo olon-tsotra tsy nahavy eto Antananarivo ihany fa nisy ireo avy any Antsirabe tonga nanatevin-daharana nohitra ity fifampiarabana tratran'ny taona anjaniam-bolam-be ity raha ny nambaran'izy ireo dia efa sahirana sy mahantra ny malagasy ary vola tokony hanampiana ireo kere any atsimo sy hanadiovana ny fako izay misavovona eto an-drenivohitra no lanina amin'ny rendrarendra ataony ireo mpitondra fanjakana eny avoloha zany dia ataonay ty hetsika ty miaraka amin'ny Wake Up Madagasikara ny tenako moa zany zao dia avy any Antsirabe mihitsy miakatra ty Antananarivo anohana nyty hetsika ty zany hoe ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao kery ry zareo fitondram-panjakana manao fety be mandany vola be ery amin'ilay ampany avoloha ho fanoherana sy fitakiana hoe vola tokony ho aloha omenan'ireo olona kery no laniny zareo zany vola laniny zareo ny volam-bahoaka ireo volam-bahoaka reo zany tokony alefa any amin'ireo olona kery indrindra fa tatsika tsara ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoana zao maloto feno fa renivohitra Madagasikara ty zany hoe rehefa renivohitra Madagasikara izy zany dia renivohitra tsika rehetrarehetra zany izay avy any Antsirabe zao niakatra taty misy eo amin'ny 20 mahery eo zao zay niakatra avy any Antsirabe ho fanehoana an'izay zavatra satria tsy manaiky zany zay hoe ny malagasy kery ny mpitondra fanjakana manao fety be mandany vola be eny avoloha araka ny nambaran'ny fikambanana Wake Up Madagasikara dia hojaraina amin'ireo sahirana etsy amin'ny petite vitesse sy any amin'ny centre pitaiza zaza sahirana eny faravohitra rapitso ireto lovia ireto sady ho marika fa ny lovia no misy fa ny atao anatiny no tsy misy